eto foana isika eto hatrany mandra-pialan'ireo mpanakorotana ny firenentsika izay tsy izy zany fa Rajoelina Vazaha miseho ny tsay bomba ary tsy adino Ravatomanga mazava ho azy. Ireo nolondo mpisorona maizina manimba amin'ny firenena ary mitondra antsika any amin'ny zavatra tsy fantatra, any amin'ny zavatra mampatahotra ankehitriny izao. Na izany na tsy zany dia etontsika ary mijoro tsy miemotra, salotra ny akanjo fotsy, somary efa malotoloto ihany izy ity ary koa miforiporitra satria tsy tomombana izay mahafotsy, izany hoe ny fahafahana eto Madagasikara izay. Ka voalohany dia fisaorana antsika rehetra izay mbola matsapa tena fa mbola misy tokoa zany malagasy izany, izay zazana velan'ny tolom-panafahana tamin'ny 1770, zany hoe taona sy andro malaza tena manamarika nanafahana tolona nanafahana amin'ny Madagasikara. Ka namelan'ireo razabetsika martiora mahery fo tamin'izany Olovasoa any Madagasikara, tany afaka sy maleo tena. Tsy ary tokoa zany Madagasikara zany ary mety efa tsy nisy intsony raha tsy niady izy ireny, fa nijery fotsiny sy nitazana ireo mpanjanatany. Ka tsy ho tompon'ny Madagasikara na oviana isika raha tsy afaka. Zany firenena hoe zanatany zany dia tsy manana firenena tsony fa ny mpanjanaka ny tompony. Ka eo indrindra isika izao satria amin'izay resaka fahafahana izay dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nakaiza ianao raha fahafahana. Ny olana tena mipetraka amin'izao fotoana izao dia io Rajoelina Vazaha ho atao investiture amboletra amin'ny sabotsy 9 ny volana Desambra ho avy zao io no olana fototra. Ka ho resahako eto zany hoe inona no atao hoe vazaha, satria zay mahavazaha zay no tena mametraka ny olana ankehitriny. Inona no atao hoe vazaha, inona koa no antsoina hoe investiture, inona marina no hevitra fonosina zany hoe investiture izany. Ary fahatelo, maninona no olana ny investiture na vazaha tahaka ny Rajoelina, izay zavatra roa tsy afaka hiaraka na oviana, zany vazaha atao sy ny investiture izany. Tsy azo akena satria atao amboletra ary amin'ny fomba jadona izao zava-misy ankehitriny izao. Voalohany zany ny hoe vazaha, ny dikan'ny hoe vazaha dia vahiny. Raha atao amin'ny tenin'rareo vazaha moa dia hoe étranger, zany hoe mpiavy, zay no heviny. Fa raha eo amin'ny resaka juridika na amin'ny resaka lalàna, ny dikan'ny hoe vazaha na vahiny, étranger, dia olona mponina eo amin'ny firenena iray izay tsy manana ny zom-pirenena n'ilay firenena ho nenany. Zay ny dikany. Ka io tranga io, zany hoe zay mihitsy no kahan'ny Cédric amin'izao fotoana izao. Eo natrehan'ny lalam-panorenana malagasy izay malaza fantatry ny rehetra na zazabodoria amin'ny klasy garabola ara dia mahafantatra ny article 42 ankehitriny, izay rahantsika malala fa mahavery tanteraka ny zom-pirenena malagasy ny Cédric. Zany hoe very tanteraka ny zom-pirenena malagasy ny Rajoelina rehefa nangataka
naturalisation ho frantsay izy tamin'rendanitra efa nakalilo sofiny zay resak'izay tao anatin'ny efa mambolana maromaro zao ka eo anatrehan'ny lalam-panorenana malagasy zany ity vahiny ity dia tsy manana ny zom-pirenena malagasy intsony very tanteraka zay ny lalam-panorenana malagasy ary raha resaka lalam-panorenana frantsay indray dia nahazo zom-pirenena frantsay zany hoe lasa olo-pirenena feno zany hoe citoyen à part entière frantsay i Cédric amin'izao fotoana izao zao moa tsika nafatatra zany fa efa hatramin'ny taona 424 izy no efa nizaka izay zom-pirenena izay ren'ny raha tsika nahita ny taratasy na certificat na naturalisation nazahoany izay zom-pirenena frantsay izay ka zay indrindra araky ny lalam-panorenana frantsay dia manery azy hiaro ny tompontsoan'ny firenena frantsay zany hoe tompontsoan'ny la Frantsa io moa ny itrikitrehantsika satria io no maolana ity fahazahoany nationalité hafa ity indrindra moa no nangatahany zany nandritry na flohany teteza mitazy eo le resaka hoe conflit d'intérêt zay averimberintsika foana zany hoe zay tompontsoan'ny la France zay zany no priorité amin'ny mahafrantsay azy fa tsy ny tompontsoan'ny vahoaka malagasy ka eo amintsika malagasy zany araka ny lalàna malagasy ndray dia tsy azo ivalozana tsy azo ekena izay fananany fizakany zom-pirenena frantsay zay ary tsy fananany zom-pirenena malagasy intsony izay satria manitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena malagasy zany tsy afaka niaro ny tompontsoa-pirenentsika ingia Cédric zany hoe veloma rils epars rehefa tsy mahazo an'ireo nefitsika dia naman'ny firenena tsy manana sistany mazava firenena tsy manana sistany mazava izany ao anatin'ny firenena maleo tenan'ny firenena dia manana sistany madiodio vo faritra mazava zany ny atao firenena maleo tena ka veloma ary fahaleovateny zany raha io vazaha io tsy iady an'izany ary tsy afaka hiaro izany tompontso faratampon'ny firenena malagasy dia fisian'ny firenena malagasy izany ka io le tonga amin'le vazivazy hoe filiation par naturalisation vazivazy ray an-dalana fa ny tena zava-dozo zany dia voazanaka arabaky teny zany hoe zaza natsangan'ny frantsay ity Cédric ity Rajoelina io satria olona voazanaka no manjanaka lasa manjanaka atsika ankehitriny zany hoe zanaka frantsay izy eo amin'ny lafiny araky ny lalàna ny resaka juridique zany hoe amin'ny alalan'ny Rajoelina no anjanahantsika ny frantsay amin'izao fotoana zao verina zany ny fanjanahantany ary very ny fahaleovatena raha vahiny no hitondra ny firenentsika manarakarak'izay dia iresaka ny atao hoe investiture ny investiture dia raha antsika rehetra mahalala fa dia lanonana fametrahana ny filoham-pirenena eo amin'ny seza fiandrianana zany hoe fanomezana fahefana azy hitondra ny firenena zany hoe ny investiture dia fankatoavana sy fanomezana asina ny fahefam-panjakana sy ny asa ankinina amin'ny filoham-pirenena hitantana ny firenena manao fianianana zany misy fianianana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny razana iny moa efa tsy nataony satria
resaka Andriamanitra dia tsy nianina teo amin'ny baiboly izy, efa izay ny nataony tamin'ny 2014 satria devoly fanaratsy no mameno ny fony sy ny sainy sy ny fanahiny, dia ny fanahiny ny mpanjana tany. Ka ny investiture dia fianianana eo anatrehan'Andriamanitra sy ny razana sy ny vahoaka masy mandidy tompo-pahefana zay mpanome sy manome an'ilay fahefana, fianianana fa hanaja ny lalam-panorenana ohatry ny anak'Andriamaso, averina foana fa ny lalam-panorenana no fiarovana. Io no haron'ny zo sy ny fahafahan'ny vahoaka malagasy. Ka ny fametrahana filoham-pirenena vazaha eo amin'ny seza fiandrianana dia tsy misy heviny velively satria loza mitatao ho an'ny firenena malagasy, satria ny olona tokony apetraka amin'izany anaovana investiture tondra amin'ny firenena zany dia olona manao ny marina ary lanim-bahoaka ara-dalàna, zany hoe tanatina fifidianana ara-dalàna tsy misy osoka. Ka zay olona apetraka anaovana investiture eo amin'ny fiandrianana zany dia olona rain'ny malagasy rehetra, zany hoe olona miantoka ny firaisam-pirenena sy ny zo amakasy ny vahoaka malagasy, tsy akanavaka na tsy vaky volo manerana ny nosy, na avaiza feviny na avaiza feviny, na inona finono na inona finony, ary na inona firehana politikany na inona. Zay ny hoe filoham-pirenena, zay ny hoe nianany zay olona manao izany. Ka ny filoha zay anaovana investiture apetraka zany amin'ny seza fiandrianana dia tokony hiaro ny asom-piandrianana, zany hoe ny asom-piandrianam-pirenena, dia ny fahaleovan-tena sy ny fiandrianam-pirenena mangatsakatsaka izany, tsy hidirana mpitondra vahiny na mamofopofona hery vahiny ao ambadika, samy tsy misy tanteraka avokoa izay rehetra ny tany saiko rehetra teo izay. Ny tokony ho filoha mendrika apetraka eo amin'izany seza fiandrianana anaovana investiture izany, satria botom-bazaha zaza natsanga-fanjana tany, zany hoe azo arina amin'ny ambodimy saritava no tafiditra ao ambalatsika malagasy ary animba sy amotika atsika. Ka mazava ny tsy mampitombona an'io investiture vonjovonjena tony tsinaikena zay atao amboletra amin'ny sabotsy io. Misy ny lalàna ao amin'ny lalam-panorenana malagasy, ny fotoana tokony anaovana izany raha ny tena marina dia amin'ny taona, amin'ny herintaona amin'ny 4 volana janoary 2024 ny tokony anaovana izany. Fa ity no ny antony iarahantsika malala dia tereko masaka ohatran'ny voalobo-jaza, satria maika niakan'ilay fahefana, indrindrindra azahoana ilay immunité présidentielle, zay rery ny zavatra afaka manazava an'io, satria hatramin'izay rehefa fifidianana eto 2 volana 3 volana mbola kirakiraina sy ahodikodina sy avadibadika, fa ity dia nanaovana mazinoara mihitsy tao anatin'ny tapa-bolana 2 volana dia vita matavy araka ny fitenenana. Ka tsisy adala sikentrona akory eto ka tsy atakatra ny resaka maloto zay iainantsika malagasy ankehitriny. Ka ny famendrahana botom-bazaha
zay efa olana tsy nahatafavoakantsika hatramin'izao, nanomboka 13 taona zao, nanomboka ny taona 17 hoe naleo tena, nefa zao dia mbola miady amin'ny fahafahana izao, tsy misy fahaleovan-tena na ny kely, fa dia miankin-doha tanteraka amin'ny vahiny, ka ny filohara moa efa lasa vahiny, inona tsony. Ka zay fametrahana botom-bazaha sy ny firongona eo amin'ny fitondran'izay dia tsy hitondra soa antsika, satria ny tombontsoa manokan'izy ireo ihany no mahamaky azy, ary manarak'izay dia ny tombontsoan'ny frantsay, tombontsoan'ny firenena frantsay no vaindon-drarahany, fa tsy ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy na oviana. Profo mitohaka amin'ny tenda io resaka teleferika io, zany hoe nasaina natelitsika malagasy, ohatrany hoe sanatria pozina fanafody tsy asitrana antsika na oviana vao hoe amono atsika, satria teleferika tsy misy herinaratra, efa matin'ny delestazy andro manalina amin'ny vahoaka, ny lalana efa potika tsisy raisina, zany nandaniana vola napitrisany amelona ny orinasa frantsay apiasa ny mpiasa frantsay fa tsy amelomana amin'ny malagasy, tsy vaolana ho amin'ny malagasy velively io. Zay io no tena sary mampiseho fa tsy ny tombontsoantsika malagasy velively no katsahany ity botom-bazaha natsangan'ny mpanjana tany ity, fa ny tombontsoan'ny vahiny ihany. Anisan'ny akoatran'izay ny karana, ny sinoa, ireo efa rongaronga ao aoriana, manoana sy name vola, manao zay amonona tanteraka ny safidin'ny malagasy, ary anao amin'ny fomba maloto rehetra azo eritreretina ny tsy maintsy alany ity botom-bazaha ity ho filoham-pirenena. Ka tsy misy olona anaiky izany na oviana ka voatery mampiasa herisetra miaramila sy herisetra mpitsarana, ohatran'izao hitantsika ankehitriny izao, mba miretana amin'ny malagasy tsy ho sayanohitra sy anaiky be fahatany, ny tsy marina sy ny tsy rarina, tsy lefitra manana ny rariny sy ny nitsiny nefa isika malagasy, satria sady efa vazaha tsy ara-dalàna no mbola nangala-bato mamono ny zo ny malagasy amin'ny alalan'ny fividianan'ny vola, ireo safidiny ireo mpiray tanindrazana zay marefo, sahirana ara-pivelomana, ka dia ataony amin'izay tiany itiavana azy, vidiny amin'ny vola lasiray, zarainy koveta tsy misy laivanazy, tateriny amin'ny camion fitateran'omby, ohatran'ny biby sanatria. Zany no fanalikan'ny vazaha antsika malagasy, oka isokatra amin'ny masotsika mpiray tanindrazana ary ho tonga saina, fa tsy fitiavana antsika ny fividianana ny safiditsika ohatr'izany, satria raha olona anao soa antsika tsy mila mividy olona zany, ary tsy mila manery, tsy mila manao amboletra, tsy mila manao didiko felebe ohatr'izao, fa olona mamim-bahoaka zany dia ohatry ny hena matsiro manara-molotra, zany hoe tonga dia telina sitraka. Fa ity zavatra mifanohitra amin'izany no ataony, ka
Eto ampamaranana dia ho hitantsika amin'io investiturana pourriture io fa aloavana tsinona no atao investiture amin'ny sabotsy 20 Desambra 2024 io, andro tena matroka ary andro anisan'ny ratsy eo amin'ny tantara Madagasikara zany, satria zavatra investiture ametrahana ny dictature, zany hoe ametrahana ny jadona amin'ny fomba ofisialy eto Madagasikara. Ka rahantsika mahita eo, izy avy no anatrika io investiture zordira io zay mbola tsy fahita tao anatin'ny 13 taona. Iza no tena mpanohana ny vahiny eto amintsika eto, ankoatran'ny reto frongony efa mahazatra ao amin'ny zareo mapara reo, dia ho hita mazava eo hoe iza marina ny tena mpamadika nyity tanindrazany ity. Iza no mpanohana ny vahiny, iza no mpanohana ny tsy marina sy ny tsy ara-dalàna. Ka anjarany tsirairay no mandiny tena raha mbola manana feo fieritreretana, ka andeha anatrika sy idika hoe mankatoa izao zavatra tsy marina sy tsy ara-dalàna izao. Very ny fihavanana, very ny asan'ny firenena sy ny fahafahan'ny vahoaka malagasy manoloana zao zavatra mitranga izao. Natakalo ny vazaha vola, natakalo ny fahefana sy voninahitra, nanaovany tsinitsinina ny malagasy. Ka misaotra ny kolektif, ny kandida zay mbola mijoro sy miray, ary ko ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, tsy manaiky-lembenana, ary ireo ray aman-dreny rehetra, na ray aman-dreny ara-pinoana zany, na ray aman-dreny ara-drazana, na ray aman-dreny anatina fikambanana. Misaotra ny rehetra mitambatra ho hery-velona fanavotana ny tanindrazana sy famerenana ny firenena amin'ny lala mahitsy, amin'ny marina sy amin'ny tandalana. Eto dia mitodika manokana amin'Andriamatoa Ranjeva Marcel, manambonina ambony amin'ny tafika rangahy io. Ianao dia vatona sonotry ny tany, ka tsarovy fa ny fanaikenao ho atao fitaovana sy ny fijoroanao fotsiny amin'io resaka investiture io dia midika ho fankatoavana ny tsy marina sy ny tsy rarina. Fanaikena zay zary firaisana tsy kombakomba amin'izao fitondrana tsy tandalana mivoana tanteraka amin'ny lalam-panorenana izao, kanefa zay no tokony hijoroana amin'izany resaka investiture zany. Ka izao ataonao zao fanaikena ny tarika anio lanonana investiture pourriture io dia animba sy anala-baraka tanteraka ny anaran'ny ray aman-dreninao eo anatrehan'ny tantaran'ny asy-pirenena malagasy zay hitsakitsahan'io vazaha io tanteraka. Io vazaha zay hotoloranao ny samboady sy ny medaly faratampony indrindra eto amin'ny firenena malagasy, tsy rariny sy tsy mendrika, ary midika ho ompa ho an'ireo razana nanolotra ny ainy ho an'ny fahafahany ty tanindrazatsika ity, mba tsy hoentin'ny vazaha izany. Ka ianareo miaramila zay tandroka ary nivozona no tokony ho manda ho fiarovana ity firenentsika ity, ary hiaro ny tompontsoa ambonin'ny firenena,
ka tombona ndraikitra feno ianao amin'izao fietsika ataonao izao sy fanapaha-kevitra ataonao izao fa aza mialabala aminy hoe tsy manana firehana politika, akta politika tompoko izao ataonao izao, ary mbola samy hoe hifankahitetsika ary samy ho tsarain'ny tantara sika tsirairay avy. Ianareo manam-boninahitra maramila nantenaina aniriny ity, nareo indray no mampivandravandra. Eo indrindra dia matahotra mafy ny fikomiana ataon'ny tena miaramila malagasy marina ity vazaha mpanao amboletra mangalatra fahefana ity, zay ho atao ho filoham-pirenena amin'ny fomba amboletra. Vazaha no filoham-pirenena hitondra amin'ny malagasy. Taiza mbola nisy tany mbola hitantsika taiza izany, ary firenena iza no anaiky hoentina firenena olona vahiny hafa zany. Frantsa tsy anaiky hoentina rosianina, Etazonia tsy anaiky hoentina rosianina, ny rosianina tsy anaiky hoentin'ny amerikanina, fa samy tokony masina tanina. Zay no resaka fiandrianana eo amin'ny samy firenena. Ka noho izay fatahorany mafy ny fikomiana miaramila izay, dia tapitra samborina gadraina avokoa zay mietsika rehetra zay tsy milefitra sy manaiky izao asa ratsy ataony izao. Ka eto dia marigo ary mampatsiahivoko anareo tafika fa adidinareo, adidin'ny tafika, adidy masina no miaro ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Zay matafy-bahoaka malagasy azy, fa tsy natao hiaro olo-tokana, indrindra moa sady vazaha no manao jadona no tsy tandalana. Lasa fahavalo-pirenena ianareo fa tsy fiarova-pirenena raha tsy sahy hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro anefa ny adidy masina nankinina aminareo. Ka tsy misy tokony atahoranareo ny fandavana, ny baiko famonoana, baiko tsy ara-dalàna avy amina vahiny, avy amina vazaha, avy amina saribakolon'ny mpanjana tany, botom-bazaha. Rehefa hitanareo fa amono ny mpiray-tanirazana aminareo izany, tsy fikomiana izany, tsy fikomiana velively zany, fa fanatanterahana ny andraikitra masina ankinina aminareo. Ka mijoroa aza mety ho atao fitaovana, satria tsy olona ray na roa ary tsy afaka hisambotra naoviana miaramila amanjatona amanarivony ity fitondrana ity. Reo razambentsika dia sanijoro nanohitra an'ireo mpanjana tany fahavalo. Mijoro koa nareo aza manaiky manoera ny mpanjana tany mpamono vahoaka rehefa tokony tonga amin'ny zavatra tsy azo ekeny, tsy ekeny ny fieritreretanareo fa amono ny mpiray-tanirazana aminareo. Satria ireo vahoaka ireo dia tsy hipetraka, na inona fampitahorana an'ireo, na inona ataonareo, na inona basy miaramila ataonareo, tsy hipetraka zany ireo vahoaka ireo, fa tsy anaiky malagasy, tsy anaiky hoentina vazaha naoviana. Zay no ka ho fantatritsika rehetra. Ka fikomiana miaramila zany dia tsy misy antony ao anatrehan'ny fikomian'ny vahoaka 7 tapitrisa. Satria nanareo miaramila ireo ane, aiza no ainareo fa tsy any amin'ny vahoaka ihany, ho aiza nareo? Ninona nataonareo eo? Tsy maintsy mody any an-trano ihany nareo, zany hoe any amin'ny vahoaka zay tompon'ny fahefana.
satria matonareo miaramily dia ny vahoaka ny manakaramanareo, matonareo manambasy dia ny vahoaka, fa ireo zandary sy maramila amin'ny saritava zay mpamolotra sy mpamono vahoaka ireo tsy maramily ireo, tsy maramila tsony reny aminay amintsika, fa milisy, zany hoe milisy ny rajoelona sy ravatomanga sy tsay, ary milisy nyreo karana sy ny vahiny ireo. Ka eto am-pamaranana ary farany ny lainga dia tsy ho marina na oviana na oviana, ny mainty dia tsy ho fotsy io na oviana na oviana, ka na dia ho terena sy ambanana basy aza dia tsy anaiky ny mainty ho fotsy na oviana na oviana isika, na iny kidona na iny kiatra. Toizantsika trany ny fikatsahana, ny fanajana, ny tena fahamarinana sy ny tena fahafahana, ny toy ny hetsika fotsy. Apatsahivina fa amin'ny sabotsy 9 Desambra ho avy zao zay anaovana an'io investiture pourriture io, dia isika aty avelany eto Frantsa sy manodidina rehetra zay efa tonga maro tamin'ny sabotsy lasa teo ary mbola angatahana iangaviana ho avy faran'zay betsaka amin'io 9 Desambra 2020 amin'ny sabotsy ho avy zao io, tonga ho avy eo amin'ny lohan'ny ambasady Madagasikara, eo amin'ny ambasaditsika zany, anohitra ary tsy anaiky hitsipaka marindrano io investiture tsy azo ekena io. Ny hetsika fotsy, ny fotsy dia lokon'ny fahafahana na liberté, tolom-panafahana izao ataontsika izao, ary koa ny fotsy dia midika hoe fahafahana na hoe possibilité, zany hoe ny zavatra azo atao dia ny iaina tsaratsara kokoa ary iaina ao anatin'ny firalahiana sy ny fandriampahalemana, fa tsy izao fahantrana mahafaty sy famonon'olona tsy misy farany izao. Efa tapitra hitantsika daholo zay mety loza rehetra azo eritreretina, vaky fasana, razambe efa anepasana petraka somatsara no fongarina, ny olona tapadoa, ny olona veritova, ny olona laina maso, zavatra efa tena zavatra maloto mihitsy zao fitondrany zao, ka dia mila mijoro isika, anadio zay le fotsy, anadio ny faharatsiana eto Madagasikara. Ary ny fotsy dia ohatran'ny taratasy fotsy hiara-noratra ny tena tantaram-pirenena malagasy isika taranaka ankehitriny, mba hametraka ny fahasambarana ary koa ny fahafahana ho an'ireo taranaka ho avy any aoriana. Zay ny fototra zao ady ataontsika izao, zao tolona ataontsika izao, mba ho tena tompo-tany tokoa ny malagasy, fa tsy tompo mpangatakatana. Fotsy sy mena ary maintso ny lokom-pirenena, fa tsy avelantsika ho ovaina volondoranjy ohatran'ny ataon'ity vazaha mpamono firenena ity. Ka isaorana ianareo ray aman-dreny ara-drazana zay mijoro mampatsiahy fa tany manatompo Madagasikara, manana ny asiny, manana ny fombany, ka fady ny fanomezana fahefana vahiny. Saotra anareo mijoro, mivondrona ankehitriny, androany sy rapitso, manentana sy manaitra ny vahoaka malagasy ary manetsika ny ampopoany zany vahoaka izany
ijoro ho an'ny mahamalagasy zay mahamalagasy izay, ary ijoro ho an'ny tanindrazana satria malagasy de ho an'ny Madagasikara ary ny Madagasikara kosa de an'ny malagasy. Ka raha ny marina dia ianareo ray aman-dreny ara-drazana zay azo mangam-pirenena, ianareo raha ny tokony rariny sy nitsiny no tokony anolotra ny fahefana ho an'izay firenena tena malagasy iringiriny marina. Raha izay ny tokony ho izy, tokony hovaina io lalam-panorenana io, fa tsy mila ty olona azo vidiana rehetrarehetra ty sy apetrapetraka efa saribakolom-bazaha voavidin'ny vazaha no anome fahefana filoham-pirenena hitondra amin'ny malagasy. Tokony hajaina zay asina sy asandatra ambony zay mamalagasy atsika izay. Ny sinoa matoa tafita de manandratra ambony izay mahasinoa azy zay. Ny japonais indrindraindrindra manandratra zay maha-japonais azy zay. Ka isika de tokony amerina any Andoharano, amerina izay mahamalagasy itsika izay. Zay no fototra mahisika antsika. Ary eto am-pamaranana dia misaotra antsika rehetra mbola mijoro sy mahatsapa-tena ho malagasy ary manandratra ny asam-pirenena malagasy. Toy ny tolona tsy lefitra naovinanaovina isika, masina ny tanindrazana. Ny vahoaka malagasy masy mandidy de tsy maintsy mandresy. Toy ny tolona mandra-peony indray tomboky lahy sy tomboky vavy, Madagasikara sady tsy maintsy mandroso, fa isika malagasy no ampandroso azy fa tsy io vazaha io no tsy maintsy afaka, tsy maintsy miverina amintsika zany fahafahany zany. Satria raha tsy miverina amintsika ny fahafahana dia ho voageza mandrakizay tsika ka tsy androso, ary ny vahiny no anjakazaka eto amin'ity firenentsika ity. Mandra-peony indray tomboky lahy sy tomboky vavy.